Mampizotra tsara ny fitantanandraha sy ny itohizany raharam-pirenena dia nanatanteraka fiofanana sy fampiofanana ireo lehiben'ny distrika atao anatin'ny faritany Toliara teo aloha izay no tanterahina ao anatin'ny efatrandro. Hitantsika moa fa ho avy atoato ny fifidianana ny betanana ka hatramin'izay ny zavatra misy tamin'ity firenentsika ity dia matetika mampalahelo ny zava-mitranga tsy misy ny passation de service ara-dalàna noho ny tsy fahampian'ny fahafantarana matetika indrindraindrindra no tsy fahampian'ny traikefa dia ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia manao ny fiofanana sy fampiofanana andreo solon-tena-mpanjakana izy moa zany ny préfet sy ny chef district atao anatin'ny faritany Toliara manontolo mahakasika ny ataontsika hoe passation de service na ny fifamindram-pahefana eo amin'ireo olom-bafidy any amin'ny collectivité territoriale décentralisée rehetra izany hoe ny commune sy ny région izany. Ny avy ao amin'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana moa no tomponantoka amin'io fiofanana sy fampiofanana io izay natrehan'ny préfet Toliara sy ny avy ao amin'ny faritra Antsimo Andrefana.